Pangala bato reo e. Tsy fanajana olona zao e. Tsisy dikantsika zany fa loatra miresaka aminy e. Raha misy dikany zay dia atsofoka any an-trano fa tsy avely eto e. Le solon-tenanay ny ilainy amin'ny resaka any dia vita e. Solon-tena fotsiny ny ilainay fa zay tsy tsofoka any. Zay ka ny mba zavatra e. Solon-tena ny ilainy amakany dia vita fa tsy mila resaka lavaka. Sote zao. Asio dikany an'le olona anay e. Hipetraka ampilaminana zay fa sy solon-tenanay makao dia mifampiresaka amin'ny fa lasa tsy asianareo dikan'le solon-tenanay e. Zay ny manana lehibe reo e. Anao zao no mifampiresaka mazava Tsy fanajana olona zany fa dia gasy. Asio le gadana raha ma zao le teny filoham-pirenena zao gadana zao. fampiresahana atao fa aoka kosa dia apetraka fa filaminana anaovantsika an'izy ary Solon-tena ngena lefa Olona voafehy reo e. Olona ao anaty rafitra mazava reo. Olona ao anaty rafitra mazava reo efa fantatra ny solon-tenanay misy solon-teny reo a dia le solon-tena telo any makao zany. Samy manana etatsika faraka ny lamina efa napetraka atsika hatramin'izay dia hoe misy solon-tena anankitelo a zay efa nitendrentsika efa misy mifampiresahana. Jurnalista.
Una questão aposenta, olha só. Dia mana uniform mana otanti? Acha natin nasan na Elena lebar no kasi. Dole pa no kasi Biala fotsy dia zay tanjona ray amy etsika miala dia miala. भने transport koa zay manana marary anay koa zay. Tsy mety amin'izy izy dia miala ianao. Zay le izy. Zay transport fa manana marary anay zay. Misansana lasa pamfaina ny lasa pamfaina isataona. Lasa miaopapana. Forera mitao misy patana. 5 alina sy 1 hetsy isan'andro ny vola tsy maintsy aloha. Aizany nanany transport amin'izany lasa natao fangalam-bola ny transport. Zany anisan'ny fitantanana tsy mety zany satria miopampana loatra. Nefa ny mpanao izy ny tomobile tsy manara-dalàna, ny mpanao asa fitaterana tsy manara-dalàna nefa tsy enjehana tsy atao ina fa omena vahana. Zany zao anisan'ny mamparary anay amin'ny transport ana. Zay ny jorona eto ka io koa moa fa teny tolona ny rahanana hoe miala daholo aloha. Zay ny Andro Rajoelina sy ny firongony. Dia tokony atsapatena zany hoe mila miala daholo fa tsy any président fokontana reke mametra am-pialany. Fa rehefa mbola tiany olona ianao hitany olona foana zany ny ametrahana anao eo. Ny fitakina aloha zany araky ny tolona zay nataon'ny zay sy mpanao politika sy mivoaka maro dia hoe miala daholo aloha manomboka hatrany amin'ny Andriamatoa Andro Rajoelina sy ny firongony.
fa fanivana rafitra dia tokony hametaka an'izay daholo aloha zany tsika rehetrarehetra zany zay mitantana sy mitondra teo mety misy ny nanao ny tsara mety misy ny nanao ny ratsy fa rehefa zay aloha dia miala daholo fa raha mbola tian'olona ianao dia miverina aminay zao ohatra raisiko hoe amin'ny transport zay zao dia manana olana inona le olana diso leo papana loatra zany a nietra alaina aminay eo amin'ny resaka ohatra zany hoe sazy famonjana zany eny anosy-patrana 5 alina sy 1 hetsy isan'andro tsy maintsy aloha zay tômôbilina satraka miditra fore reny zany zavatra zany efa mifampiresahana tato hoe mba sy fiananana mba sy voana fa tsy mety io nefa ziry foana izy hatramin'izao lisansa taloha ho an'ny zay mampiasa tômôbilina fitaterana manay-poana fa tsisy an'izany ho fainisa-taona zany lisansa misy mandeha hatrany amin'ny ray tapitrisa misy mandeha hatrany amin'ny 2 hetsy mahery isa-taona nefa betsaka zao tadidinareo reo sehatra ohatra fotsiny maka ohatra tsy maka fahavalo misy WWT misy nina manao setry fitaterana manahoana fidiran'ireny eto zany rehetrarehetra zany misy makarana fitaterana izay ny zavatra amin'ny hoe takina zany amin'ny zavatra hoe fanivana hatrany amin'ny fotony aloha mila jerevina mihitsy hatrany amin'ny fotony hoe ahoana ty olona any mba ialana an'le kolokolo satria ianao nge raha ohatra ka eo pampanoatra zao tsy maintsy ho afoana ny risorisy aleo zany zay amboana zao dia malao ilamo ary ianao rehefa raha vao tsy mandoha zay dia tsindrindry zareo hoe tany hoe fa 5 alina sy 1 hetsy vao mitsara hiatso amin'ny nosy-patsana dia tsy maintsy eo ianao fa zay ny antony hoe aleo aloha anisy fanivana satria zay nitakin'ny mpitolona teto da tonga zao fitondrana mijoro zao mila fanivantsika zany a dia matsapa-tena fotsiny hoe tokony hiala aloha zany madamby be ny tanàna Antananarivo fa raha mbola tiany vahoaka izy dia miverina ihany fa fifidy mbola teteza mety mbola izy ny élection afaka miverina ianao fa tsy andeha amin'izao fa fambaraka ohatra zao hoe takin'olona mihitsy aloha hiala vao hiala zay zany tatitra mihitsy aho zay fotsiny tatitra tatitra fa tsy metiko amin'ireo ahona fa zay mpitatitra rehetra dia matsiaro marary a vao nisy fivorina vao natao vaina natao amin'ny maki fantatsy nareo mpanao gazety zany marary anay mpitatitra ny tsy mifanahaka amin'ny zavatra toy misy zany ny lalàna misy eto zany efa mila tokony avozana sy ny andro dia mila rafitra mivatra any amin'ny fotony zany zay